Tampoka aloha tao anatin'izay lalana ny diavina ngamba ataoko hoe efa voatantaran'ny ray aman-dren'ny présidence ny sy ny fiangonana daholo ny ankapobeny fa zavatra ray tena hitako nisongadina tao zany ary mahakasika ny fiainako sy ny fiainan'ny fiangonana zany tao anatin'izay dia miresaka ray aman-dreny teo hoe nansoana hoentina tamin'izany aiza dia tena mbola akamatotra hoe raha norona fiangonana tsika dia aiza ny ahitana an'izany dia tao aminay moa zany nisy fitaovana vitsivitsy dia nampiasaina tao anatin'ny fiangonana ilay izy dia rehefa nandeha zany ny fotoana nandeha roa taona teo angamba telo taona niorana amin'ny fiangonana dia nisy nanafika tao aminay dia ilay fitaovana rehetrarehetra nampiasaina tao am-piangonana ataoko hoe hatramin'ny fil madinika indrindra azy niangona tamin'ny harona be anankiray zany ilay izy fa ilay olona tonga nanafika zany tonga dia ilay hoe aiza ilay fitaovana rehetrarehetra reny alaina dia ndao andeha tsika dia tonga dia noentiny zareo daholo ny harona sisa zany navelany tao tokotany ataoko hoe ny clavier sisa tamin'izay no tavela tao fa hatramina hoe ny table lasa ny ampli lasa ny baffle ny vahany dia noentiny ny haut-parleur zay aloha zany tsisy naninona tsisy naratra fa fanafiana evangelika ilay izy dia natao hoe inona no ampiasain'ny fiangonana rehefa tonga zany ny sabata tao anatin'izay kanefa voninahitra ho an'Andriamanitra zany fa tsy ny raha-kampela fotsiny fiangonana fa nisy fitaovana ihany rehefa tonga ny sabata dia voninahitra ho an'Andriamanitra koa fa natao hoe mbola tsy tafaverina 100% ireo fitaovan'ireo amin'izao dia efa naverin'Andriamanitra izy dia complet ihany fitaovana eto amin'ny fiangonana dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany.